Ivirenantsika Andriambava ry mpijery ajaina ny amin'ny tontolo ny fampianarana na afapo ny vokatra ho an'ny lycée soa fianatra etsy azo tafo raha ny nambara ny talian'ny sekoly satria dia zato isanjato ny tapahafahana teo amin'ny fanadinana CEPE sy ny BEPC ho an'ny mpianatra tao amin'ity sekoly ity. Tao anatin'ny 5 taona nisy ny lycée privé soa fianatra etsy azo tafo dia anisan'ny sangany hatrany izy ireo eo amin'ny sehatry ny fanabeazana satria dia izy ireo nahavita izany taham-panadinana amin'ny fanadinana ara-panjakana ho 100 hatrany hatramin'izay niorenany. Porofon'izany dia 100 no afaka fanadinana CEPE sy BEPC tamin'ity taom-pianarana 2024-2025 ity. Nanambara ny talen'ny sekoly fa tsy tonga ho azy izany vokatra izany fa noho ny traikefa sy fifehezana izay ampiarin'izy ireo. Lycée soa fianatra dia miorina eo tsy azo tafo eo ampitany avance ny misy azy 5 taona no niorenany. Ny vokam-panadinana eto amin'ny soa fianatra zany tamin'ity taom-pianarana ity dia 100 ny CEPE ary 100 ny BEPC. Mampiavaka anay amin'ny sekoly hafa angamba dia ny fanaraha-maso akaiky ny mpianatra tsirairay satria ny mpianatra zany dia tsy hoe avela amin'izao fotsiny fa mila jerena hatrany hatrany ny kahian'izy ireny ary ny fifehezana azy ireo koa no tena voalohan-daharana satria raha tsy voafeny mpianatra manao izay tiany izy dia tsy ho tafavoaka mihitsy amin'ny fianarana izay ataony. Fa ny zava-dehibe ambony indrindra dia ny fametrahana azy ireo eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mivavaka izay mialohan'ny fianarana, mivavaka ihany koa aorian'ny fianarana ary amin'ny fotoam-panadinana mandra-pivoaka ny vokatra dia entina mivavaka mandrakariva ny zavatra atao rehetra. Ankoatra izay dia manomana cours de vacances ihany koa izy ireo. Fotoam-pialasasatra izao ny misy ny cours de vacances zany eto amin'ny sekoly manao cours de français sy anglais parlé izahay. Ho an'ireo izay te hanamafy ny fifehezana amin'ny fitenenana teny frantsay dia afaka manatona ao aminay. Faharetan'ny cours zany ray volana dia afaka manohy ray volana faharoa deuxième vague. Misy koa ny cours de remise à niveau eto amin'ny sekoly mandray izay na mpianatra avy any ivelany aza te hanamafy ho an'ny kilasy rehetra io tsy hankanavaka. Dia manasa anareo izahay izay manam-paniriana izay manana etaeta te hanovo fahalalana eto amin'ny lycée soa fianatra misy ny classe préscolaire, primaire, secondaire, 6e ka hatramin'ny terminal ACD eto amin'ny lycée soa fianatra. Ho an'ny lycée privé soa fianatra dia efa maro ireo nahita fahombiazana tao amin'ity sekoly ity tao anatin'izay 5 taona niorenan'izay ary tsy mitsahatra izy ireo manatsara ny kalitaon'ny fampianarana mba hanaraka hatrany ny toetrandro sy ny zava-misy ankehitriny ho hatrany ny mpitantana ity sekoly ity. Tapitra indray ny fotoanantsika ry mpijery ajaina tamin'ity takariva ity isaoranay teto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV ianao nanjoy hatramin'ny farany fotoanany vaovaontsika amin'izao takariva izao manentana anao hatrany izay eto amin'ny fahitalavitra tsy saraka amin'ny fahitalavitra amin'ny TV voalao ireo fandarana maro izay no manana ho anao metraka veloma mandrapitafa ho antsika ny atokantrano indray ny terako sy ny fahitalavitra amin'ny TV.